Mirabo tompoko androany isika de ndeha hiresaka aminao hatrany ny akony fihetsiketsehana izay ataon'ireo collectif des candidats amin'izao fotoana izao sy tamin'ity androandroany ity. Famelohan'izay dia azadino milaiky ny vidéo antsika ary azadino ihany koa miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka sy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sesiseto ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary. Toy ny mahazatra mo tatoato zay dia isan'andro hita eny an-dalana eny foana ireo collectif des candidats izay manao fihetsiketsehana amin'ny fangatahana ny rariny sy ny hitsiny sy amin'ny vana rafitra izay hitan'izy ireo fa tena tsy mety ary mitanila. Manoloana zay fihetsiketsehana mialohan'ny fifidianana izay ihany dia nanao fanambarana ireo fiarahamonin'olom-pirenena ilaza hoe mety hiteraka fahantrana ao anatin'ny 5 taona manaraka indray raha tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra rehetra. Mizara roa mazava tsara ny fototra ny olana hoy izy ireo hatrany. Mitanila amin'ny candidat iray ny CENI sy ny HCC ary ny gouvernemanta ifarimbonana. Ilaina ny fanavaozana ireo rafitra ireo ka ao anatin'ny fifampiresahana no ahafahana mijery vaholana amin'izany. Miandry ny fahatongavan-tsain'ny candidat Andry Rajoelina izay minia mikipy tsy mamaly ireo fifampiresahana efa natao ihany koa ireo firaisamonin'olom-pirenena manoloana izao olana ateraky ny fizakany zom-pirenena frantsay izao. Mbola mahakasika ny fifidianana hatrany dia nanao fanambarana moa Andriamatoa Roland Ratsiraka androany tao amin'ny pejiny ny Vaovao Cool TV ary ihany koa tao amin'ny pejiny Radio Mangarahara nilaza izy tamin'izany ny nanambara hoe mitady candidat izay hovatsiana vola sy fitaovana ireo olona izay pamatsy volany candidat numéro 3 izany hoe candidat miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Izany hoe mety hinona reny dikan'izay sanatria ve zany midika hoe hividy candidat izy ireo mba hiaradia amin'izy ireo. Raha ny fijeriko fotsiny sy famakafakako an'izay resaka nataon'ny Roland Ratsiraka izay dia amiko manokana tsy haiko zay fahitavan'ireo azy fa raha amiko manokana dia ny hoe ataon'izy ireo tous les moyens ny hampizarazara ireo collectif des candidats ireo mba samby hanao fampilezan-kevitra. Amin'izay manko rehefa mizarazara samby mandeha manao fampilezan-kevitra izy ireo dia rava ho azy ny fangatahana izay ataon'ireo collectif des candidats raha amiko manokana izay. Fa tsy haiko aloha izay eritreritranareo any fa samia manao izay fandinihany azy izay resaka nataon'ny Roland Ratsiraka izay ao anaty commentaire. Samia maniho ny heviny mba ahafahantsika mandravona izay tokony azo aravo. Mbola ho fanatsarana hatrany izay fifidianana ho avy izay dia nanapa-kevitra ny vondron'ireo candidat androany fa tsy misy diabe ho atao toy ny mahazatra fa ny atao dia ny fihoanam-be ary ny fifampiresahana amin'ireo sehatra rehetra. Fa ny raha hampitso alarobia kosa dia miverina toy ny mahazatra ny diabe izay fataon'izy ireo dia mitohy ny tolona. Etsy andaniny kosa dia andao ndray resahantsika ny mahakasika ny propagande izay nataony Siteny. Rehefa avy tany Voemara Andriamatoa Siteny Randrianasolina ny haiko dia androany izy no tany Andapa nanao fitsidihany ny fatra Andapa iny ary izay nahavory vahoaka maro dia maro tokoa raha ny hita tato amin'ny tambazotra serasera Facebook. Manoloana izay diabe nataony Siteny izay ihany dia nanao fanambarana ireo solombavambahoaka izay pro Siteny androany tao amin'ny pejiny Radio Mangarahara no nahitavako azy dia nilaza izy ireo na iza no faly na iza no tsy faly aminay fa izahay efa lasa dia lasa ihany hoy solombavambahoaka voninahitry Jean Eugène izay voafidy tao amin'ny district Morombe nitondra tenin'ireo député namany manohana ny candidat Siteny Randrianasolina ny haiko amin'izao ankatoka ny fifidianana izao. Hanao fampielezan-kevitra hoy izy ho mariky ny fahavononana hiatrika ary hifanandrana amin'ny candidat Andry Rajoelina izay no nambarany satria manko raha tsy manao an'izay hoy izy hatrany dia lasa manome vahana any candidat numéro 3 izay Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fampielezan-kevitra izao. Na de eo aza ny fanehoan-kevitra izay nataony député voninahitry Jean Eugène izay dia mbola nao mafisiny hatrany fa tsy miady amin'izaniza izy ireo ankoatra ny candidat Andry Nina Rajoelina ihany izay tena tsy mifanaraka amin'izy ireo. Ary mbola hoy izy hatrany nanamafy fa mbola miara dia amin'ireo vondrony candidat ny pro Siteny sy ny candidat Siteny amin'izao fotoana izao fa tsisy zany hoe fisarahana amin'ireo vondrony collectif des candidats izany fa mbola miara dia hatrany izy ireo. Manoloana ny fandalovan'ny candidat Siteny tany Andapa dia nilaza ny candidat Siteny fa tsapako fa miray fo sy miray saina amiko ianareo eto Andapa ary ndao sika hiaraka hanova ny rafitra izay misy amin'izao fotoana izao. Zany ny teny izay naverimbery ny candidat Siteny tamin'ny kabary izay nataony tamin'ny revoka marobe tany Andapa. Maro amintsika moa tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza eto Madagasikara misy an'izany Andapa izany. Andapa izany dia faritra any avatra Antsinanosinya any amin'ny région Sava no misy azy izay isan'ny district mpamokatra lavanila sy ny vokabary no mampalaza azy ary ny foko tsy mihety no foko izay amin'izany Andapa izany. Tanàna tsara sady mamokatra raha izany Andapa izany na de somary azo lazaina hoe ambanimbany vohatra ihany azy ary isan'ny mampiavaka ny Andapa koa ny fananany ireo andriambavilanitra izay sady tsara tarehy no tsara bika. Ny ponina amin'izany Andapa izany dia isan'ny ponina tena mandala ny fihavanana sy ny fiarahamonina. Etsy andaniny kosa dia nanao fampilezan-kevitra tany Analavory sy tany Soavinandriana Andriamatoa Andry Rajoelina androany ary hita taratra tamin'izany fandalovana izany fa tena vory lanina ny
vahoaka ny soavinandrina sy ny analavory iny satria manko raha iny faritra analavory sy ny soavinandrina iny dia navitany Andrajoelina université lehibe ary izay mitovy lenta amin'ny université de Tananariviany moa izany mazava ho azy ka mety ho zany ny antony nahatonga ireo vahoaka marobe izay niaradia taminy nandrisany izay propagande izay nataony izay ny faritra analavory sy tasy moa zany raha sy naresaka dia tsy aiza fa faritra any amin'ny Fokomerina no misy azy ary ny mampalaza azy dia resaka fambolena sy fiompiana indrindra fa ny resaka trondro izay tena mampalaza ny faritra ny tasy iny mihitsy raha ny hita amin'izao fotoana izao dia hita taratratrany fa ny candidat numéro 13 sy candidat numéro 3 izay tena vonona hifanandrina tanteraka mihitsy amin'izao propagande izao sy ny fifidianana ho avy izao satria efa samby vonona ny roa tonta na ara-pitaovana izany na ara-kevitra na ny fitetezam-paritra izay ataon'izy ireo aza dia manaprofy izany ary samy hita fa samy mahavory olona maro ny candidat roa lahy ireto misy manko ny maneho hevitra hoe raha ohatra candidat cité ny tsy hanao propagande mihitsy fa hivondrona miaraka amin'ireo collectif des candidats dia lasa ao anatin'ny ombre ny Marc Ravalomanana hatrany izy ireo ka mety ho antony zay no nahatonga any Andriamatoa sy teny nanapa-kevitra hiroso avy hatrany amin'ny fanaovana propagande satria sao dia mahazo vahana loatra i Andriamatoa Andrajoelina amin'ny propagande nefa ny collectif des candidats toa varina amin'ny fangatahana eto Antananarivo izay tsy mety mivaly mandraky tiny androany ka ny fantanina mipetraka amin'ny besiny maro ary raha ohatra ka tena tao lalao madio izao fifidianana izao raha tena tao tsy misy mitongilana amin'ny kotiskaly zany hoe tena madio tanteraka ny fifidianana ary mangarahara mety ho izara no president izay hitondra ny ty Madagasikara itya amin'ny 5 taona manaraka eo samia ary isika rehetra maneho ny heviny sy ny fahitany azy ary samia milaza ny pronostikany sy ny pourcentage izay nieritreretiny ao anatin'ny commentaire fa malalaka ho antsika ny commentaire mba afahantsika mandravona ny hevitra ny tsirairay afahantsika manao ny vidéo manaraka avelako atreo aloha ny mahakasika ny fifidianana iny fa asiko resaka kely fotsiny mahakasika ny tsy fitiavantsika ny vazaha sy ny nationalité ny mahagaga manko isika gasy de tena ohatrany hafahafa ihany mandinika anazy satria nahoana ho iaho isika gasy dia milaza fa tsy tia vazaha isika gasy de milaza fa tsy mila vazaha nefa isika gasy de tena olona faraky izay tia vazaha satria isika gasy de maniry ny tia azy vady vazaha isika gasy de maniry ny te hipetraka any andafy isika gasy rehefa tonga any andafy de ohatrany reny hoe any paradisa ireny zany ve tsy midika fa isika gasy ny tena tia vazaha ajanoko atreo aloha iny resaky ny tompoko lahy sy tompoko vavy ka samia maneho heviny ao anatin'ny commentaire izay hitany fa mety sy tsy mety amin'ity raha rampirina izay mahazo antsika eto Madagasikara itya ary manasa anao hatrany hilaikiany vidéo tsika ary mbola manasa anao ihany koa hiabone amin'ny chaîne atsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa ny MCCC tao matawata gasy tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa Maru tananga tsara mboniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao topitany fa gasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matintsale zagnahare mila vonjy tino sinay zagnahare omimpitondra hindi sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadago zaho zanakadago zaho fiera fa zanakadago zaho zanakadago tsy mivakirano iae akupakupa hunitananao fa zamitanondrika toy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby nafohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadago zaho zanakadago zaho fiera fa zanakadago zaho tsy mivakirano iae Rivoca Malagasy, fotoana zao
metanana hampandrozy ity misy malalatsika ity na izaho na ianao samy tompinapika fampansoana ny Madagasikara. Ori pitondra fanjakana asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnoloveny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany Zanakadago zao zanakadago zao fiera fa zanakadago tsy mivakirano zanakadago zao fiera fa zanakadago zao tsy mivakirano